Ampitomoana ho anao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray antsika sy eo amin'ny Kristy Jesosy amin'ny fanahy masina izay be voninahitra ary mivoninahitra mandrakizay ho azy raha teo. Luka 7. Ny filazantsara telo voalohany dia antsoina hoe filazantsara sinoptika satria zareo mitovitovy fomba fijery, mitovitovy fomba fanoratra, mitovitovy fomba fitantarana. Dia ny Mattio, Marika ary Luka natao hoe filazantsara sinoptika. Synopsa indray mijery izy dia mitovitovy. Ny tantara na ny lahateny na ny lahatsoratra ao zany dia misy karazany telo raha amin'ny fiaviany ombonan'ireo. Farafahakeliny misy soratra masina iombonan'izy telo, manana an'io Mattio, manana an'io Luka, manana an'io Marika. Iny atao hoe le lova telo na triple tradition. Ohatra hoe ny batisy natao tamin'i Jesosy zany samy manana an'io zareo telo. Fakapanatana ny hevitra manana an'io zareo telo. Ity teny vakina tia manana an'io ny Mattio, Marika ary ny Luka. Misy koa nefa ny soratra iombonan'ny Mattio sy Luka manokana. Maromaro koa izy ireo. Anatin'izany le teny hoe sambatra reny, ny vavaka renezana an-danitra. Ny tena maro amin'ny filazantsara zany ny soratra dia izay iombonan'izy telo sy iombonan'ny Mattio sy Luka. Ireo zany marina, io indray natao hoe lovatsofina roa na double tradition. Ny ampahan'ireo indray misy soratra hafa fa vitsivitsy. Misy iombonan'ny Marika sy Mattio vitsikely, iombonan'ny Luka sy Marika vitsikely. Misy koa manokana tsy manana an'io afa-tsy izy rery. Ohatra hoe ny tantaran'ny Maga dia tsy manana an'io afa-tsy ny Mattio. Aza mitonatona mitady amin'ny toeran-kafa fa tsy mahita akory. Fa Mattio rery no mitantara an'io. Ny tantaran'ny Zakaiosy dia Luka rery ny manana azy. Luka 7:20. Aza mijery an-kafa fa tsy ahita ianao. Fa izy rery ny manana an'io. Dia ireo zany misy soratra vitsivitsy izy rery ny manana azy. Fa ny soratra marobe dia iombonan'izy telo sy iombonan'ny Mattio sy Luka. Ny ahafantaranao azy dia ambanin'ny soramandro io manondro le boky misy azy. Ity soramandro hoe novan'i Jesosy tarety eo an-tendrombohitra dia izy avy ny manana azy. Mattio 7 misy an'io izy. 7:70 misy an'io ray zay. Faharoa izy koa ny manana azy. Marika 7 manana azy andininy faharoa ka hatramin'ny 7:70. Dia izy koa le boky misokatra aminao iko, i Luka izay manolotra an'io ianao manana ny 9:20 no manomboka. Io zany izy telo zany no manana an'io. Ary lahatsoratra matanjaka misy hevitra tolotra iombonan'izy telo matoa atolotra izy telo le soratra masina. Eto zany dia momba ny voninahitr'Andriamanitra no resaha amin'ny soratra masina. Ireto mpianatra reto manko nalahelo rehefa niresaha amin'i Jesosy hoe hijaly mafy ny zanak'olona, ho lavon'ny olona, ho vonion'ny olona, ho tevatevain'ny olona. Amin'ny 9:20 sy 9:20 eo ambony misy an'izany. Nalahelo le mpianatra hoe Jesosy ohatrany mba mafy be, ohatrany mpanjaka ny fijerina azy ko hitsakitsaha amin'ny olona, aurora amin'ny olona, dia ahoana nefa ny momba an'izany? Hafa baraka zany tsisy voninahitra intsony. Dia Jesosy namaly hoe tsy maintsy mitondra ny azy fijaliany ka manaraka azy. Noho izany dia tiany Jesosy ahita ny voninahiny ireto mpianatra ireto, ahafantarany fa na dia atao an'izany ary Jesosy na hitsahan'ny olona ary izy ny voninahitr'Andriamanitra dia hafa noho ny olona. Hafa noho ny olona ny voninahitr'Andriamanitra. Dia izay tantara izay no akatsika hafatra hoe ny voninahitr'Andriamanitra.
miseho amin'ny endrika anankiroa izy eto. Ny voninahitr'Andriamanitra ny voalohany indrindra dia miseho ao amin'ny Jesosy Kristy. Jesosy Kristy mihitsy ho voninahitr'Andriamanitra io ary tian'Andriamanitra ho hitan'ireo mpianatra izany. Dia izay no nahatonga ny fisehoana tarihan'ny tendrombohitra. Mba hamalina nalàna amin'ny tebotebo mpianatra dia nakamin'ny 3 lahy izay malaza. Mpanaraka azy Petera sy Jaona ary iza koa moa? Jakoba zany nentiny tanany tendrombohitra hivavaka. Misy dikan'ilay teny hoe hivavaka. Andininy 720 ovaka itsika. Ary raha mbola nivavaka izy dia niova ny toetry ny tarehiny ary ny fitafiany dia tonga fotsy sady nanindrandre. Rehefa naninona Jesosy niova. Rehefa nivavaka ary zay mazava-dehibe nivavaka dia fisalorana ny voninahitr'Andriamanitra. Rehefa nivavaka i Jesosy dia niova amin'ny tarehiny. Niseho no maha izy azy amin'ny Jesosy hatramin'ny fitafiany fotsy nanelatrelatra. Raha naka ny lalàna tany tendrombohitra i Mosesy dia nitarehiny aminy nazava, fa i Jesosy ny tenany manontolo mba amin'ny fitafiany no mazava. Anehoana fa i Jesosy no voninahitr'Andriamanitra ray, tsy mahisy nahita n'Andriamanitra navinanavina fa ny zanaka latokony ho tratran'ny ray, izy no manambara azy. Asehon'i Jesosy fa izy no voninahitr'Andriamanitra ho isitsika teo. Ary tsy vitan'izany fa misy olona anankiroa manana voninahitra ao amin'ny testamenta taloha nampanatsony Jesosy. Iza ireo olona anankiroa reo? Mosesy sy Elia na Elia. Ireo olona ireo tsy mandeha ho azy fa misy dikany. Dia vakitsika ny 7 sy ny 130. Ary nire nisy roa lahy miresaka taminy dia Mosesy sy Elia izay naseho tamboninahy ka nilaza ny fialana izay efefaina amin'ny Jeroselema. Naseho amboninahitra zany hoe nomena voninahitra i Mosesy sy Elia. Nantsoina avy anan-danitra amin'ny dikan'izany mba ilaza ny asa ny hiraka ampanaovana an' Jesosy hoe zany voninahitr'Andriamanitra zany dia miafara eo amin'ny azo fijaliana. Tsy Jesosy akory tsy mahafantatra fa reto mpianatra 3 lahy reto mila mahafantatra an'izany. Dia niresaka momba ny hiraka nampanaovana an' Jesosy izy ireo. Tsy mandeha ho azy fa ireo nisy olona be voninahitra indrindra teo amin'ny Israely. Ny mpitondra fanjakana, ny mpahay soratra masina eo amin'ny Israely dia tsisy moatra ny Mosesy satria tandindo ny Mesia. Ny mpaminany mahery miady dia tsy misy moatra ny Elia kory. Ary ny mpanjaka tsy misy moatra ny Davida. Misy dikany matoa Mosesy sy Elia nantsona teo. Nantsona hiara-hita ny voninahitra Jesosy. Ny mampiavaka an'ireo anankiroa ireo koa i Mosesy nomena ny lalàna, nitarika ny zanak'Israely 70 taona. I Elia le nandrava ny mpaminany Bala. Rehefa mivavaka izy dia tsy milatsaka ny ranorina 3 taona sy 9 mbola. Rehefa miazakazaka izy moatra ny kalesany mpanjaka. Rehefa miazakazaka izy ary nitovizan'ireo dia olona tsy hitany nasiany fatiny. Rehefa ho faty ireo dia tsy hitany nalehany. Tsy misy mahafantatra ny fasan'ny Mosesy ary tsy misy nahita nandehanan'i Elia. Fa kaleso afo soavaly afo ny akaran'i Elia tanandanitra. Ary ny Mosesy araka ny lovatsovana dia beze zany na oroka avy amin'Andriamanitra ny nahafaty azy. Izay no mampiavaka an'ireo olona ireo fa tsy olokolopona akory ireo. Anehoana ny voninahitr'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Ary zany voninahitra zany dia mavesatra. Teny hoe voninahitra amin'ny teny malagasy dia maivana, voninahitra. Fa amin'ny teny hebreo izy dia kabod, mavesatra ny dikany. Zavatra mavesatra ary zay mahatonga tsy zakany reto mpianatra reto ny voninahitra Kristy rehefa hitany. Dia naninona ny masonjareo izy? Tsy zaka tsony ny masony. Tsy hoe von'le reti maso ary akoriny. Fa tsy zakany masonjareo nahita ny voninahitra Kristy. Satria voninahitra mavesatra zany. Hany ka raha tsy Kristy mihitsy ny azona ny masony dia saika renoko atao izy na dia navesatra. Jesosy Kristy ny voninahitr'Andriamanitra.
Ary rehefa tena miseho amin'ny voninahitra izy a dia tsy zakatsika zany voninahitra zany saingy miseho amin'ny fomba tsotra i Jesosy. Fa na amin'ny fomba tsotra ary izy tadidio fa ny voninahitra ao aminy foana. Jaona 1:7. I Jaona mahatsiaro i voninahitra io satria izy nahita niaraka tamin'ny Petera araka ny voalaza teo. Jaona filazantsara 1:7. Ahoana ozy izy? Ary ny teny dia kanonina tamintsika. Ary hitanay ny voninahitra, dia voninahitra mendrika ho an'ny lahatokana avy tamin'ny ray sady feno fahasoavana sy fahamarina. Izany miaraka amin'ilay voninahitra fahasoavana sy fahamarinana, miaraka amin'ilay voninahitra Kristy. Izy zany le nomena an'ilay voninahitra. Filipianina 2:7. Kisaka miankavanana ianao ka hatramin'ny 1:10. Filipianina 2:7 ka hatramin'ny 1:10. Lazana an'izany voninahitra Kristy izany, zay voninahitr'Andriamanitra ao aminy. Vakitsika koa izany nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezana azy ny anarana zay ambony noho ny anarana rehetra, mba ao amin'ny anaran'i Jesosy no andohale ny lohalika rehetra, na ny anan-danitra na ny etỳ an-tany ny anambamin'ny tany, sy anekeny lela rehetra fa Jesosy Kristy ny tompo ho voninahitr'Andriamanitra ray. Ny lohalika rehetra mandohalika na anan-danitra na etỳ an-tany ny anambamin'ny tany, ary zay tsy fantatry ny témoin de Jéhovah hoe efa lohalika rehetra anan-danitra mandohalika, mbola lazainy mbola tsy Andriamanitra ihany Jesosy. Nefa tsika mahita tsara ny soratra masina. Anekeny lela rehetra na ny anjely na ny inona, fa Jesosy Kristy ny tompo voninahitr'Andriamanitra. Jesosy amin'ny Jaona koa 7:20 milaza hoe tiako mba ho any aminao ireo ahitany voninahitra zay nomenao ahy, fona mbola tsy ary ny fanorenan'izao tontolo zao, amin'ny voninahitra ny arahako nanana taminao. Jesosy Kristy ny voninahitr'Andriamanitra. Ary rehefa mivavaka ianao dia miombona aminy ka omeny zany voninahitra zany. Raha miara-miaritra aminy ianareo izy dia maninona? Iara-manam-boninahitra aminy koa. Jesosy Kristy ny voninahitr'Andriamanitra etỳ amin'ny-tany. Zay ny zavatra voalohany tiana ampitaina amin'ny soratra io hoe Jesosy Kristy zany hitan'ny mpianatra ireo ny voninahitr'Andriamanitra ao aminy. Fa tsy izany ihany fa misy zavatra faharoa, satria Jesosy tonga olombelona ary mbola hiakatra nan-danitra koa izy tsy ho hitantsika. Fa ny faharoa dia izao, ny voninahitr'Andriamanitra dia miseho ao amin'ny teniny. Ny voninahitr'Andriamanitra dia miseho ao amin'ny teniny. Toy izy antsika ny tantara amin'ny Luka 7. Rehefa nahita amin'ny tsy fahita iry Petera sy Jaona ary Jakoba, Petera moa le malaky tonga saina io, inona no atao? Fomba ny olona, toetra amin'ny olona rehefa mahita voninahitra, rehefa mahita fahagagana dia te-hitazona izany voninahitra zany. Fomba tsika olombelona io. Petera sy olo tena tsika olombelona. Rehefa mahita fahagagana ny olona dia te-hita fahagagana faharoa, rehefa mahita faharoa te-hita fahatelo. Ary zany mahatonga ny olona tomany fahagagana foana, ny jiosy mitady famantarana. Zay mahatonga ny Paoly apôstôly miteny tsy fahitana no andanantsika fa finoana. Ny famantarana ny fahagagana tsy mampiditra anao anan-danitra. Be dia be ny fahagagana hitantsika, azontsika teto amin'ny fiangonana, fa tsy ireny mampiditra anao anan-danitra fa valim-bavaka ireny. Fa amin'ny tenin'Andriamanitra kosa ny mampiditra anao anan-danitra. Ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona. Ho levona ny voninahitra, ho levona amin'ny voninahitra izy. Fa ny tenin'Andriamanitra maritra mandrakizay. Ary zay no nahatonga ny Petera, rehefa tsy hitan'izay atao dia te-hitazona hoe andao anao tranon'ilay telo, aza mandeha tsonina rehefa tonga ny voninahitra, efa iny mpanjaka Jesosy amin'ny heriny mamirapiratra ka anaovana tranon'ilay ny ray an'ny Jesosy, ny ray an'ny Mosesy, ny ray an'ny Elia. Fomba tsika io te-hitazona. Ary zany navoan'ny jiosy te-hitazona ny Jesosy rehefa tsy netanao fahagagana Jesosy
omboy izy ny fara. Tahitazona azy ho mpanjaka, ary ny mpanjaka eto mpanjaka mamaly ny filana ilayntsika. Manome mofo, manome vary, manome fasitranana ho adray milamina zany tsisy tony tady aminy. Zay ny tao an-tsain'ny Petera. Tsy zany anefa ny sitrapon'Andriamanitra. Vakitsika ny 7:30 hatramin'ny 5:30 Luka 7. Ary raha mbola miteny zany izy dia nisy rahona niseho nanarina azy. Haniditra tao anatin'ny rahona ireo dia rekitahotra ny mpianatra 3 lahy. Ary nisy fiavotana amin'ny rahona nanao hoe ity ny zanako voafito, izy no eno. Ary rehefa nitsahatra ny feo dia tsy sorery no hita aminy. Ary nangina izy ireo ka tsy nilaza tamin'olona na dia iray akory aza tamin'izany andro zany ny amin'ny zavatra efa hita. Rehefa hitan'Andriamanitra fa diso kajy Petera dia nahitsiny. Nosaromany tao amin'ny rahona izy ireo, manambara ny voninahitr'Andriamanitra dia tsy afaka hiara-monina amintsika mandrakarivo, noho ny fahalementsika, noho ny fahotantsika, fa nomeny dia niteniny. Rehefa nisaromana tamin'ny rahona, zay ny dikan'io fa raiso tsara. Dia inona sisa hita? Tsisy zavatra hita fa tsy ny rahona. Rehefa miandrana ianao mivoaka tokotanina dia mahita rahona. Fa nisy feo avy tao amin'ny rahona ozy izy. Ity ny zanako voafidiko, izy no eno. Teniny hoe Jesosy no enona, fa i Jesosy ny tenin'Andriamanitra hita maso. I Jesosy ny tenin'Andriamanitra, ary ny soratra masina rehetra dia manambara an'izy, manambara amin'ny Jesosy. Raha misy olona tsy manambara amin'ny Jesosy ka mitory soratra masina dia diso hevitra izy ary manao fampianaran-diso. Izy no enoy. Le hoe enoy dia avy amin'ny hoe mienory Israely, Shema Israel. Ny tompon'Andriamanitra ao dia tompo iray aminy, ka tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, fananao rehetra, sainao rehetra, mierinao rehetra. Zay natao hoe mienory Israely. Ary ny teny hoe mienory dia miverina matetika indrindra ao amin'ny soratra masina. Zany hoe mitenin'Andriamanitra dia manambara ny voninahitr'Andriamanitra rehefa tsy eo intsony i Jesosy. Ary zany mahatonga rehefa nitsahatra ny feo dia nijery zareo dia iza sisa ny hita amin'ny teo? I Jesosy. I Jesosy ny tenin'Andriamanitra. Be voninahitra. Ary io tenin'Andriamanitra io no nomena antsika. Io tenin'Andriamanitra io ny voninahitra ny fiangonana. Tenin'Andriamanitra toriana, enona, ambara, zaraina, manambara ny voninahitr'Andriamanitra. Manondro ny voninahitr'Andriamanitra, manondro an' Jesosy Kristy za amin'ny tenin'Andriamanitra zany. Jerentsika ny Petera 2. Nampatsahivin'ny Petera aloha le fivantareta ry an-tendrombohitra. Petera voalohany, Petera 2:20, manomboka amin'ny 9:40. 9:40 sy ny 7:40 mivakitsika. Fa tsy nanaraka izay anganongano no foron'ny fahafetsen'ny saina izahay, fa raha nampafantatra anareo ny hery sy ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika, fa efa hitan'ny masonay ny fiandranany. Fa nahazo laza amin'ny voninahitra tamin'Andriamanitra ray izy, raha tonga teo amin'ny voninahitra lehibe indrindra le feo manao hoe ity no zanako malalaka. Ny voninahitr'Andriamanitra ho Petera tao amin'ny Jesosy hitanay, fa mbola misy voninahitra koa ny tenin'Andriamanitra marevaka, malaza, ny teny hoe ity no zanako malalaka. Renay io Petera amin'ny 9:20, raha nipetraka tany an-tendrombohitra masina izay. Fa tsy anganongano io ny foroiny saina na anganom-bazaha araka ny eritreritran'ny olona azy. Tsy izay mihitsy ho Petera zany voninahitra, fa ny tenin'Andriamanitra. Niasa tamin'ny fiainanao ve tenin'Andriamanitra io? Raha tsy olona manandra anazy dia tsy mahalala ny tsirony raha hainao amin'ny tsara ty ivelany dia milaza hoe anganongano io. Ary io mihitsy nampahantra ny malagasy io soratra masina io ny sasany, satria ianao tsy niaina an'le izy. Tsy azon'olona raisina, tsy hitany nahafantany zany raha tsy amin'ny finoana. Ambaran'ny Petera mazava amin'ny 2:20 zany, tsy ny olona rehetra ny mahay mandray ny soratra masina. Vakitsika 2:20 sy 1:20 Petera 2:1. Fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famohan-kevitry ny faminaniana amin'ny soratra masina
dia tsy efa ny fisainan'ny olona fotsiny ihany fa tsy misy faminaniana avy amin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra fa avy amin'Andriamanitra miteneniny arak'izay nitondrany fanahy masina azy satria ny soratra masina dia avy amin'iza avy amin'Andriamanitra ka raha tsy olona avy amin'Andriamanitra dia tsy mahay manazava an'io na manazava izy fa tsy misy aina tsy misy fiantraikany aminy tsy misy fiantraikany amin'ny olona satria betsaka koa ny olona mahay manazava soratra masina fa izy ate tsy mino an'Andriamanitra izy ny faminaniana ho Petera tsy avy amin'ny sitrapon'ny mpaminany tsy avy amin'ny sitrapon'ny Mosesy na Eli na Isaia fa avy amin'ny fanahy masina ka raha manazava ny koa itsika vatearina tsy efa ny fisainana fotsiny ihany fa tsy hoe nanao filozofia na droit na takan'izany na teolojia ka mahay an'io fa tsy misy fiandraikina amin'ny olona io fa foana maina makina satria tsy avy amin'ny fanahy masina tsy efa ny fisainan'ny olona ihany zany satria ny soratra masina dia zavatra hafa miara-mitombo amin'ny olona izy mety azony olona tsy mahay mamaky teny sy manoratra izy nefa koa tsy ho azony olona professeur agrégé rehefa miseho milay ianao dia tsy mahazo an'io satria avy amin'ny fanahy masina ny olona nisokafan'ny fanahy masina ihany no mandray ny voninahitra ny tenin'Andriamanitra teny manam-boninahitra io teny io fa tsy teny mandehandeha ho azy akoa araka ny resahan'ny Petera azy ka raha nanao ny fiovantaretana ny tenim-bohitra i Jesosy zavatra roa no ambarany fara-fakely ny voninahitr'Andriamanitra dia miseho ao amin'ny Jesosy Kristy izay toeran'ny Kristy ny toerany voninahitr'Andriamanitra ary rehefa miaraka amin'ny Kristy ianao dia manana ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao ny voninahitr'Andriamanitra koa dia miseho amin'ny teniny io tenin'Andriamanitra tsinotsiniavintsika indraindray apetraka io sy ny sisa io misy voninahitra io ary efa tsy nohontsika fa misy voninahitra io tenin'Andriamanitra io dia tsy miasa amin'ny fiainantsika tsy miasa amin'ny fiainantsika io zavatra vakina fotsiny napetaka amin'ny rindrina fotsiny na baiboly mipetraka fotsiny napetaka amin'ny fiara fotsiny fa tsy misy dikana amin'ny fiainanao satria tsy fantatrao zany ny voninahitra ny tenin'Andriamanitra zany rehefa hainao fa teny velona manana voninahitra io dia hitanao ny voninahitra raha mino ianao dia hitanao ny voninahitr'Andriamanitra aokatsika iona amin'ny Kristy mandrakariva andrayan'ny Kristy ao am-potsika ary andray miteniny dia feno ny voninahitr'Andriamanitra isika amen ivavaka isika misotranao zay ry Andriamanitra ray fa mbola nambaranao taminay ny teninao nanome afatra ho anay afahanay mibebaka mifona amin'ny zavatra tsy mety ataonay afahanay koa mandeha amin'ny lalam-bara nanambara tamin'ny teninao ianao tamin'ny lalala mpanomponao zay nambara ny afatra fa ny voninahitra Andriamanitra dia miseho ao amin'ny Kristy ary miaraka amin'ny Kristy zahay rehefa miaraka amin'ny Kristy dia manana ny voninahitra Andriamanitra ary maniraka anay ny mivavaka andohalika aminao Andriamanitra aminao Jesosy Kristy Tompo kanefa tsy izany no nataonay fa mbola ny ataonay ihany no ataonay na dia feno soratra masina amin'ny trano na dia feno soratra masina izay mampafantatra sy mampatsiahy anay amin'ny toerana rehetra alehanay hatramin'ny tomobila sy ny rindrina rehetra manana baiboly kanefa dia tsy izany no aseho anay ary tsy manambara anao Kristy ka tsy hainay ny maneho ny voninahitra Kristy satria izay tsy mandray anao Kristy mamindrafo aminay mamela ny elokay
anambara koa anao fa ny teninao dia miseho ao amin'ny Kristy. Andriamanitra Tompo, i Jesosy Kristy izay tokony hoenonay, fa izy ilay tenin'Andriamanitra velona sy hita maso tonga olombelona. Kanefa izahay dia tsy mino indraindray, fa azara no andraisanay azy, ka dia tsy manao ny sitraponao izay, ary tsy mankatoy ny tenin'i Jesosy Kristy. Kanefa izany dia betsaka sy maro ao anatin'ny soratra masina, fa tokony ankatoy ny teniny, ary tokony iaino an' Jesosy Kristy hatrany izahay, satria izy ny tenin'Andriamanitra hita maso, ary be voninahitra, tenin'Andriamanitra be voninahitra. Mamindrafo aminay mamelany elokay, satria mpanota izahay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy irery ihany. Amen. Adimy amby roapolo sy roanjato. Aty antranonao izao no iangonana hitady riavana raisom-pifaliana eo am-pitsangana ny teny famelan-keloka izay omeny Tompo antsika. Hoy ny Tompo, fa ankehitriny dia efa naharihary ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra, tsy amin'ny lalàna nefa fa ambarana lalàna sy ny mpaminana. Dia ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny finoana ny Jesosy Kristy ho an'izay rehetra meny, fa tsy misy hafa. Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana voninahiny avy amin'Andriamanitra, nefa hamarinana maimaim-poana ny amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay ho amin'ny Kristy Jesosy. Ambara amin'ny anaran'ny Tompo riavako, fa voavela ny elkareo midy eran'ny Tompo. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elo sy voasarona ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy sinjeva elo ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen.
nankalazanao zay satria tompo ny voninahitra ianao. Jesosy Kristy ny voninahitr'Andriamanitra ray nidina tetỳ an-tany, niakatra amboninahitra nan-danitra ary mifonao anay. Ny teninao dia mijanona etỳ aminay satria tenin'ny voninahitra nan-danitra sy etỳ ambonin'ny tany ambanin'ny tany. Izay manana ny fanahiny voninahitra na dia aratsian'ny olona aza. Misaotra anao izay tompony amin'ny teninao, meo anay zany voninahitra ny teninao zany, ahatonga anay makivaky ny taona, andresy ny sarotra rehetra amin'ny fifaliana, ary no Andriamanitra omba anay. Meo anay ny teninao Tompo, amakivakinay ny taona, ka hainao Andriamanitra miasa tsy misy maromboka ampilatananao. Misaotra anao izay tompony amin'ny fitiavanao, ka ianao nitahy anay, tsaronay mbavaka ny fianakaviana, maro amin'izy ireny mitondra olana ankehitriny, ao ny mikorotana tokantrano, ao ny azony tsy fisina, ao ny zavatra maro samihafa manahirana ny fianakaviana, mampisara-bazina ny fianakaviana, misy tsy mifandevy maty arany sasany. Mamindrafo ianao Tompo, mampiavana anay nanay fiadanana. Eo ny asa mandraharaha isan'andro, ao ny asa zay mila tsy havelona, ao ndray ny asa sarotra sady saropady, ao ny miasa tena, ao ny miasa amin'ny fanirahana maro samihafa. Ianao Andriamanitra ampamokatra zay rehetra ataonay, mba asa mahavelona sy amelomana vady aman-janaka, ka asa nomezanao anay voninahitra etỳ an-tany zany. Ka na ina asanay dia tsaronay fahirahan'Andriamanitra izahay. Ao ny mianatra, na ny ambaratonga ambany indrindra na ambony indrindra, meo ny fahazavan-tsaina avy aminao, rehefa na ny voninahitra, ianao no manome saina sy fahendrena amin'ny olona, atao vendry noho ny mpampianatra azy izy ireo. Mipetraka ambany fahasoavanao ry manana olana, ianao ny hijery azy ireo manokana. Ireo izay marary, ianao ny hijery azy ireo n'aiza misy toerana azy ireo. Ka matoky izay fa omenao, araka nabenitra fonao, izay rehetinay makivaky izao herinandro vaovao izao. Ka ny fahasoavanao amin'ny Kristy Jesosy, be voninahitra no anandratanay ny vavaka. Amen. Aoka isika hiaraka anaiky sy anambara ny fanekempinoana kristianina izay iraisantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao, dia ny fanekempinoana apôstôlika manao hoe: mino an'Andriamanitra Ray sy Tompo manao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanalahy tokony atompontsika, izay nitontoroana tamin'ny fanahy masina, niteraka Maria Vertsy, nitsara ny napoka Ponty Pilato, nombona tamin'ny azo fijaliana, maty ka naleviny, nidina tany amin'ny fiainatsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, piraka van'Andriamanitra Ray sy Tompo, avy any no haviny tsara mivelona sy ny maty. Mino fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiombolan'ny olona masina, ny famelan-keloka, fisangana ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Fifaliana ho antsika mandray reto avantsika manolotra ny zanany amin'ny sakramentan'ny batisa, handray ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny Kristy zazany zaza izany. Vala efapolo amby roanjato ny andinin'ny volony sy ny faharoa dia ilahatra manoloana ny alitara masina ny fianakaviana. Fifaliana ho antsika mandray toavantsika eto manavao ny fanoloran-teniny amin'ny alalan'ny fanolorana ny zanany ao amin'ny sakramentan'ny batisa. Venoantsika ny teny fanorenana izao sakramenta masina izao. Ho ny Tompo
efa nomenay ny fahefana rehetra nandanitra sy teny tany ko mandehana ianareo atao mpianatra amin'ny firenena rehetra manao batisa azo aminarany ray sy ny zanakary ny fanamasina sady mampianatra azy tandrina zay rehetra na tiako anareo ary iny zaho momba an'ireo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao ary oroko ny fanekeko amiko so aminao mba mitaraniko mandimy anao mba ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra ao sy ny taranako mandimy anao aho ary anareo kosa dia ho zanako fa ianareo kosa dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy amen. No zany ny ray aman-dreny sy ny mpiantoka ary ny mpianakaviana misy fanekena ilain'ny fiangonana aminareo ho valinareo araka izay sitrako ny fonareo moa manolotra marina ty zaza ty ho Andriamanitra raintsika va ianareo ekenareo va ny joro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra matoka tonga anareo fianarana ho an'io zazo io amin'ny androm-piainana rehetra ekenareo ny tantaran'ny fiangonana amin'ny zazo io ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara ny tokony atao aminy itomboana amin'ny fahalalana zao fahasoavana lehibe izao anekenan'i Jesosy tompo ahazo ery izy andany asan'ny satana rehetra vonina hivavaka ho azy sy ampianatra azy hivavaka ary ampiditra azy sy ny mpianatra sekolalady va ianareo ekenareo va ny mpianatra azy ny antony zao fanaovana batisa izao ary ezika ka tonga azy mpanefana san'ny tompo mandre ianareo Andriamanitra ao karanareo todika any amin'ny fiangonana anamafa mpahabe maso zany fanekenareo izany. Manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra raintsika izahay ekenay ny hijoro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anay ho fianaran'ny zanakay amin'ny androm-piainanay rehetra ekenay ny anatanterahany fiangonana amin'ny zanakay ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao sy anekeny an'i Jesosy tompo mba hazony hery andavany asa ny satana rehetra vonina ny hivavaka ho azy sy ampianatra azy hivavaka ka ampiditra azy ho mpianatra sekolalady izahay ekenay ny ampianatra azy miantony izao fanaovam-batisa izao ary ezahanay ny taona azy mipandray fanasany tompo ny herin'Andriamanitra no iankinanay anatanteranay izany amen. Ny fanany voninahitra no menareo izany herin'Andriamanitra zany atateranareo izany fanekenareo izany isika fiangonana koa mba tompona andraikitra mandrakariva amin'ny olona rehetra eketsika ho amin'izany sakramenta masina zany dia isika hitsangana hivavaka ngataka ny fanahy masina. Hivavaka isika. Andriamanitra raitsy toa, tia dia tia anay tokoa ianao, ary ny fitiavanao dia meloma mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaroanao izao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny rena ny sakramentany batisa, ko mitalao aminao zahay raha io manatrehanay. Aoka ny fanainao masina nome hery ny asa tanteranay eto ampanaovana izao batisa izao,
rano mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny lotony nofo mba ho famantarana ny fanadiovana nay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy ane izao. Ity zaza atao batisa ity ane ho voaray mandrakizay eo amin'ny fanekenao, amin'ny tafio ny zanakao izy ary ampiray soendrika aminy noho ny asany fanainao masina mitarika azy isan'andro ho amin'ny voninahitra ao mandrakizay. Falo misaotra anao izay Tompo, fantateraka ny faniriny reto ray aman-dreny reto, miombinainao amin'ny Jesosy Kristy ny zanany ka isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ny angatahany fiangonana dia nitehirizanao ity zaza ity eo ambany fahasoavanao ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampio ny ray aman-dreny sy ny mpiantoka mba azony manatanteraka ny fanekeny nataony teo anatrehanao. Omban'ny fahasoavanao ane ny ezaka rehetra izay ataon'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonana amin'ny fitezana ity zaza ity. Angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Randriana Solarmina Antonio Logan. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ho ny tompo anaka azo matahotra, efa nanavotra anao efa niantso ny anaranao ay ianao ny tompo, mandeha anao ka tezao tsara zao zaza zao fa zanak'Andriamanitra. Amen. Andeha ataontsika ny raha faha 1 sy 700. Dia ho aminareo rehetra hatrany rery havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika Jesosy Kristy Tompo. Amen. Toy izao indray vaovao iray izao marain'izao avy ampitandrina sy ny biraon'ny fiangonana. Ho tanterahana ny sabotsy heriny anio 20 janoary ho avy izao ny fifampiaraban'ny dekona sy loholona izay ombambady. Toy izao ny fandaminana mahakasika izany. Ny daty moa dia efa nitenena teo ny sabotsy 20 janoary ho avy izao. Ny toerana espace fenitra bypass croisement Ambohijanaka. Ny fiangana eto am-piangonana ho an'ireo izay handeha fiara iombonana dia amin'ny 7 ora maraina. Ny fanombohan'ny fotoana eny amin'ny espace fenitra dia amin'ny 4 ora maraina. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'ny 4 ora hatramin'ny 7 ora maraina, fivoriana sy fifampiarabana. Amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 10 ora maraina fanomanana isan-karazany, aorian'izay ny fety aman-danonana. Ny fandraisana anjara 5,000 ariary isan'olona. Ny fisoratana anarana dia any amin'ny filohan'ny tarika, izany dia alohan'ny alarobia hariva ho avy izao. Noho izany dia iangaviana ny dekona sy loholona rehetra ivory
aorian'ny fanompom-pivavahana ny maraina anaovana ny fandaminana rehetra ataontsika izany fivoriana izany eto am-piangonana ihany. Ny firaisan'ny sampana anatiny eto amin'ny chapelle militaire Paibe araka ny troatean'ny fiangonana dia atao ny sabotsy 17 janoary ho avy izao, koa manentana antsika fiangonana manontolo ny amin'izany. Ho fanomanana izany ihany koa dia hiangaviana ny filohan'ny sampana rehetra hivory vetivety aorian'ny fanompom-pivavahana. Ny famerenana ny ampahany tamin'ny cancer ny STK nandritra ny herinandro sambatra dia atao anio aorian'ny rakitra. Araka ny efa nambara tamintsika tamin'ny heriny anio ravana dia isy ny fianarana cursus post-doctoral izay ataon'ny mpitandrina Dr Rakotsaf Mikael any Suisse, manomboka izy io amin'ny 2 febroary ho avy izao. Koa ho fanohanantsika fiangonana ny mpitandrina dia isy ny valopy izay hozaraina amintsika rehefa avy eo mandritra ny rakitra izay afaka averintsika izy io alohan'ny faran'ny volana janoary. Afaka ataontsika any amin'ny rakitra, afaka ihany koa aterintsika mivantana ao amin'ny birao mpitandrina na ao amin'ny biraon'ny secrétariat dia makasitsika antsika rehetra sahady ny amin'izany. Aorian'izao vaovao izao dia andray fitenenana ny avy ao amin'ny STK. Isy ny famangina rososona izay ho tanterahantsika aorian'ny fanompom-pivavahana anio maraina. Atao eto am-piangonana ihany famangina manjo, ary ho tanterahana kosa eny amin'ny OMI Soavinandriana famangina marary. Vaovao avy amin'ny sampana Dorcas. Mijanona ny sampana Dorcas aorian'ny fotoam-pivavahana fa misy zavatra hodinihana maiky. Avy amin'ny sampana VFL. Mbola mitohy hatrany ny fisoratana anarana ho an'ireo zokiolona feno 70 taona no mihoatra ka ilaina amin'izany ny anarana, ny taona ary numéro telefônina raha misy. Ny alahady 20 janoary kosa no fanolorana ny solombody akoho. Toy izany koa ny fanavaozana sy ny fanatsarana ny lisitry mpikambana amin'ny sampana VFL ka ny sekreteran'ny sampana no mandray ny anarany tsirairay izay mbola vonona irotsaka ny amin'izany. Ny 20 janoary ihany koa farafatarana ny fisoratana anarana. Koa manentana antsika rehetra izay vonona anatevina ny rantsana fanentanana ara-panahy sy ny velontsy ny folo alin-dahy mba hiantso ny telefônina 034 10 864 29. Avy amin'ny sampana Sekoly-Alahady. Araka ny fitsipika sy ny fifandaminana eto amin'ny fiangonana dia tapitra amin'ity ny tao-piasan'ny biraon'ny Sekoly-Alahady. Ho fanavaozana izany birao izany dia antsoina isika rehetra ao amin'ny sampana miampy ireo ray aman-dren'ny mpianatra mba ho tonga hanatrika ny fivoriana tsy ara-potoana izay atao ny Alahady 20 janoary amin'ny 7 ora maraina ao amin'ny sous-sol. Manentana sady ireo izay mazoto anatevina izany birao izany. Miverina ny ratsana tany-keza ny tolakandro amin'ny 2 ora sasany. Ny fizarana mofinaina 424 ho an'ny mpianatra Sekoly-Alahady kosa dia atao amin'ny heriny anio mandritra ny fotoanan'ny sampana Sekoly-Alahady. Avy amin'ny sampana Mpanazava Stily, isaorana Andriamanitra fa totosan'ny 15 Desambra 13 teo ny opération Bûche de Noël no karakarain'ny Sampaty, toy izao vokatra azo tamin'izany. Ny tapakila lafo mahakasika ny 4 portion dia 70 amin'ny 100. Mahakasika ny 8 portion 900 amin'ny 100. Ny tombony azo tamin'izany 2 453 000 ariary. Nisy ihany koa ny tolotra avy amin'ny mpikambana mitentina 797 600 ariary. Izany hoe mitotaly 3 250 600 ariary. Isaorana ny fiangonana manontolo tamin'ny fanohanana ny sampana tamin'ny alalan'ny fantsifanana tapakila sy ny fanolorana tolotra tamin'ny endriny samihafa. Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina anadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitra ny anarany. Hebreo 9:10 tapany A. Avy amin'ny sampanasa AFF. Amin'ny alahady faha 20 janoary avy izao no fotoana voalohany iaonantsika AFF noho ny taona vaovao. Amin'ny 3 ora hariva ao amin'ny akany ambany ary toy izao ny andindininy. Fianarana bokin'ny asan'ny apôstôly iarahana mpitandrina Dr Rakotsaf Mikael. Fiarabana ireo mpitandrina sy fifampiarabana natratry ny taona 420. Misy fandraisana anjara mahakasika izay 10 000 ariary. Manantena ny fahatongavantsika rehetra. Rakim-pisaorana, fa izao kosa dia hira ny herinao ary ioby ny famindraponao noho ny maraina, satria fiarovana avoay ianao
ary fanjosirako amin'ny andro fahoriana. Salamo fa 7:10 ny anjinin'ny 220 rakom-pisaorana tolotra ho ampitandrina Rakotojafy Mikaela mangataka vavaka ho an'ny fianarana. Salamo fa 2:20 ny anjinin'ny 7 fiadanana ny eo ao anatin'ny mandanao, fanambinana ny eo ao an-dapanao. Rakom-pisaorana noho ny 15 taona nanamasinana amin'ny mariazinay, ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery-any. Rakom-pisaorana atolotra ho an'ny fiangonana. Indro lova avy amin'i Jehovah ny zanaka maro, tambiny ateraky ny kibo. Salamo fa 7:20 ny andinin'ny 7. Rakom-pisaorana tononona ho an'ny Sampanasa AFF. Rakom-pisaorana noho ny fahasoavana nomen'Andriamanitra anay nandritra ny taona 13:20. Miderahan Jehovah fa tsara izy, eny mandrakizay ny famindrapony. Salamo fa 7:10 ny andinin'ny 1. Atolotra ho an'ny mpitandrina Rakotojafy Mikaela. Rakom-pisaorana amin'ny zavatra rehetra. Salamo fa 7:10 ny andinin'ny 5 ka hatramin'ny 7. Ideranao eny amin'ny vahoaka ao tompo, akalazanao eny amin'ny firenenao. Fa lehibe miantra amin'ny lanitra ny famindraponao ary miantra amin'ny rahona amin'ny fahamarinanao. Rakom-pisaorana tonona ho an'ny Safifa, Sampana Sekolelady ary ny Sampanasa AFF. Dia toy izany indray vaovao iray riavana voninahitra ho an'Andriamanitra irery-any. Dia efa mandroso lahatra ao ireo an'izay fitenenana, Sekolelady koa raha tsy diso dia mahaiza mamitipitina ianareo. Koa dia aoka isika hiezaka hitady momba ny fiadanana sy momba ny fampandrosoana. Romanina 4:7-7. Izany indray ry havana no teny entina hisampana tanora kristianina miarahaba anareo amin'izao alahady izao. Voalohany amin'izany dia manentana ny sampana mba hiomana sahady ny amin'ny firaisan'ny sampana anatin'izay atao 7 Janoary. Izany firaisan'ny sampana izany dia hitantsika azakazaka kely, zomba, fifananana baskety sy foty ary misy lalao an'ny ankizy kely, koa manentana amin'ny fiangonana rehetra mba ho avy maro amin'ny fotoana io. Faharoa manarakarak'izay, fampandrosoana ny asan'Andriamanitra izay sampana tanora kristianina dia manomana opération Takos izay ho tontosaina ny alahady 15 Febroary, koa manentana ny tsirairay mba hanjifa izany. Ny tapakila moa dia efa azo tsofaina sahady manomboka androany any amin'ny mpikambana tsirairay, koa manentana antsika mba handray anjara amin'izany asa fampandrosonana izany. Sotra to. Dia mbola mamerina ny arahaba ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary manamafy ihany koa ny fiarabanantsika menakavina hatratra ny taona vaovao amin'ny anaran'ny Sampana Sekolelady. Araka ny enitsika tamin'ny vaovao teo dia tonga ny taom-pamaranana, tonga amin'ny famaranana ny birao an'ny Sekolelady izay nitantana ny Sampany Sekolelady nandritra izay 5 taona ny arahantsika izay. Dia araka ny vaovao teo koa dia anatanterakitsika fifidianana amin'ny birao vaovao, izany dia ho tanterahana amin'ny alahady amin'ny heriny anio amin'ny 6 ora midika izany fa tsy misy fampianarana Sekolelady. Dia satria tsy misy fampianarana Sekolelady fampianarana ny hira kosa nefa dia misy, dia ho tanterahantsika Sampana Sekolelady izany ao ambony amin'ny 10 latsakafefa manomboka. Amin'ny 10 latsakafefa rakizy no manomboka amin'ny fianaran-kirantsika. Isika komitin'ny Sekolelady kosa, iza moa ny antsointsika hoe komity. Ny komity dia ny mpampianatra, ny birao, ny mpanohana ny Sekolelady, ireo mpianatra olo-dehibe, ray aman-dren'ny mpianatra ihany koa, dia asaina anatrika sy anatanteraka ny fivoriana izay hifidianantsika ny birao vaovao, hitantana indray sy hitarika indray ny Sampana Sekolelady andritra ny taona manaraka indray amin'ny 6 ora araka ny nambarantsika teo ao ambany ao amin'ny sosol. Dia izany ho vavolombelona fanatanterahana ny asa, ho vavolombelona ny fanatanterantsika ny fitiavana ihany koa ny Sampana Sekolelady. Koa entanina izany isika izay terem-panahy izay nantson'ny Tompo anatanteraka indray ny asa ao amin'ny sehatra ny Sekolelady. Voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany. Misaotra tompoko. Misaotra ny tompontsika ny amin'izany. Tsika mila mianatra zany na ny mpitandrina koa raha mianatra.
Nareo a dia mila mianatra communication le tanora samy hafa ny filazan-draharaha sy fanentanana raha azoko tsara. Le olona anankiroa teo le farany dia fanentanana fa le taloha filazan-draharaha ihany. Ka raha filazan-draharaha ihany atero amin'ny sekretera ao. Aza azontsika ve natao hoe communication misy olona manampahaizana an'izany atao amintsika dia sy avy mampianatra izy. Fa rehefa mandray fitenenana ohatra ny sekoly lahy teo fanentanana le atao fa tsy filazan-draharaha. Raha filazan-draharaha efa misy mpilaza-raharaha itsy fa tsy mitovy ireo zavatra anankiroa ireo. Fa fanentanana le atao dia ohatra ny sekoly lahy teo zany atao hoe fanentanana. Dia mianatra tsika zany, za koa tsy mahay dia mianatra fa ny fantatra fotsiny hoe tsy mitovy ihany filazan-draharaha sy ny fanentanana. Fivaliana ao antsika ny mitrotram-bavaka ny sakramentan'ny batisany hira za fitombo mamiasy no sofasy fialofa. Ray aman-dreny manolotra azy raha za fitombo amin'ny rina Elisy ny rina sahala fialofa. Raha ao izy ireo dia hitsangana. Azany ambanivohitra. Entana mbava koa ny mariazy ny raha mandimby ary soa ary feno tokernesta sy raha tefy malala onjany rina Fabiola. Reo izy ireo dia mivavaka nareo ny fiangonana. Saora tompoko. Ny komitiny sosialy dia nangana ny Braony amin'ny alahady ho avy zao amin'ny 5. Dia fatatsika fa ny rehefa komity dia solotena roa isa-tsapana zay. Dia irahana nareo sampana zay mbola tsy nanendry ny solotenany amin'ny komity sosialy anendry ny solotenany amonja ny fivoriana io amin'ny 5 ora eo ambany fiahian'ny dokotera Hery sy tantinina Monika zany. Amin'ny lahady ho avy zao amin'ny 5 zany ny fivorian'ny komity sosialy. Anio aorian'ny rakitra ny famerenana ny 4 Noely ataony sampana tanora kristianina amin'ny alalan'ny antsan'ny folo alin-da dia isaorantsika izy ireo. Iroso amin'ny rakitra isika eo ny antoko-pira hira ao anatin'izany, eo ny dekona andamina antsika anatin'izany hiomana rahateo ny antsan'ny folo alin-da.
tsara ny mirahoanao fa kanto ny miantsa hoanao ny fahasoavany izay ampy mizara hoanay arotsakao isanandro tera silaza hoanao tera silaza hoanao tera silaza hoanao tera silaza mason'izao rehetra izao miandrandranao ka mitala vorenao ny vavakay ka voatay ny asanay manompo anao isanandro tany siso ianao tera silaza hoanao tera silaza hoanao fa avy fiandranana hirafijery mendrika hajaina satry mahery defa mindrampo sady tsy toro tera silaza hoanao tera silaza hoanao tera silaza hoanao tera silaza hoanao
hira fanampy amin'ny fahasivy amin'ny telopolo iomanany anjan'ny folo alinday. Céu
Misy ny famangina manjora efa aveo ny famangina marary koa. Dia ataontsika ny ramelohan'ny Sodrano sy aorian'ny Sodrano andeha hitsangana isika. Tsangantsika za teka mafy be ho an'Andriamanitra dia ho raintsika ny hira mialoha sy aorian'ny Sodrano. Sodrano izay atolotra nareo amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'i Kristy. Rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo dia izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Amen.
ary nisy feo avy tany amin'ny raho nanana hoe ity ny zanako voafidiko ka eno izy. Amen. Ho an'Andriamanitra irerin'ny voninahitra ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy. Amen.